Dia mandray anjara toa film ny orinasa gasy plast ny vokatra vaovao man dia hitantsika araka ny izay décret nivoaka tamin'ny volana febroary dia tsy azo atao intsony ny mampiasa plastika eto Madagasikara ny sachet plastique. Ny vokatra vaovao zany dia zany hoe saka ihany izy zany hoe fitondrana entana fa tsy plastika intsony fa vokatra azo zato isan-jato avy amina mangahazo zany hoe tsy ampiasa plastika intsony tsika zany manomboka amin'ny mois d'octobre dia mitady hevitra ny orinasa gasy plast izay orinasa gasy hoe inona no ataontsika analana izay plastika izay eo amin'ny tsena eto anatiny dia izay vokatra plasa azo avy amin'ny mangahazo izay zany vokatra vaovao gasy plast ampirehetina eto amin'ny film. Ity vokatra ity dia tsy mandotanana mihitsy satria dia levona ao anatin'ny telovolana tsy amin'ny enim-bolana izy io raha ohatra amin'ny rivotra fotsiny. Raha ohatra amin'ny rano maloto ka namba isan-karazany eto Madagasikara ireny dia ao anatin'ny 10 andro na 20 andro izy fa raha vavesany dia efa levona. Raha ohatra izy ka ataontsika amin'ny rano hatramin'ny 20 degré dia ao anatin'ny 10 segonda dia levona sahady ilay saka zany. Ary raha ohatra ka dorana dia tsy manao ohatran'ny plastika ilay misy fofona maimbo sy misy zavatra mitetery fa dia levona ohatran'ny taratasy tanteraka izy. Manomboka amin'ity film ity zay manomboka mampiditra anazy amin'ny tsena eto anatiny dia hatramin'ny volana oktobra mihitsy manantena fa efa mampiasa an'io daholo ny gasy rehetra manjifa vokatra malagasy izay vokatra hoentina gasy plast.